Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Aza variana amin'ny endrika ivelany. Izay indray ry havana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Fakapanampahazo antsika ry havana rehefa misafidy dia tonga dia mijery ny endrika ivelany. Dia iny no amaritantsika ny safidy izay ataontsika. Ary izay no mahatonga antsika ho diso safidy mandrakariva eo amin'ny fiainana. Na misafidy vady, na asa, na fianarana, na toerana ale, na inona, raha tonga dia ny endrika ivelany no ijerevanao azy sy mamaritra ny safidinao dia tena miteny aminao fa ho diso safidy mandrakariva ianao. Ary izay no mahatonga an'ity vidéo ity manao hoe aza variana amin'ny endrika ivelany. Any amin'ny Genesis dia misy tantara ny Lota sy i Abrahama. Rehefa tsy maintsy ny sara toerana izy mianaka, toy izy Abrahama tamin'ny Lota hoe fidio izay toerana tianao andehananao izy fa izay tsy andehananao no andehanako. Dia tonga dia nijery teo Lota dia tena nanao ohatran'izay hoe manana opportunité zany safidy. Dia nijery dia ilay endrika ivelany fotsiny no nijerevany. Dia nahita hoe ry misy ohatran'ny lemaka metimety ry kosa ohatraohatran'izao dia inona? Lasa nandeha nakany. Sodoma sy Gomora no fidiny io, nakamaty tany mihitsy izy. Diso safidy satria nahoana variana amin'ilay endrika ivelany. Dia tahaka izany koa Samoela voalohany 2:40 misy ny tantara izay nifidianan'Andriamanitra ny Davida ho mpanjakan'ny Israely. Nirahan'Andriamanitra Samoela ho any amin'ny Jese hoe misy zanakalahan'ny rangahy io anankiray hosoranao ho mpanjakan'ny Israely. Dia rehefa tonga tany ny Samoela dia nateo anatrehany teo ny zanak' Jese. Toy izy amin'ny 9 manao hoe ary no nitonga ireo dia nijery an'i Eliab izy. Izany hoe rehefa teo zany ny zanaky Jese dia tonga zany Samoela dia nijery dia tonga dia tany amin'ny Eliab aloha ny masony no nijery voalohany. Dia izy manao hoe ny voaozitry Jehovah tokoa ity eto anatrehany. Izany hoe tonga zany dia ohatran'ny resy lahatra be zany izy vao nahita ny endrika ivelany fotsiny hoe tena ity izy ity. Voaozitr'Andriamanitra ity ozy izy. Tena mety profil na mpanjaka tsara. Toy izy Andriamanitra tamin'ny Samoela manao hoe aza mijery ny tarehiny. Aza mijery ny tarehiny. Izany hoe aza mijery ilay endrika ivelany. Na ny hahavon'ny tsanganany ozy izy fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Nampianarin'Andriamanitra. Fa na dia Samoela aza dia tratran'izany fakapanahy zany. Mbola variana amin'ny endrika ivelany ihany rehefa misafidy dia tonga dia nieritreritra hoe tiano izy. Fozy Andriamanitra hoe ny fo no tokony jerevana fa tsy ny tarehy na ny bika sy ny hahavon'ny sy ny ohatran'izany. Ary izay no natonga an'Andriamanitra rehefa nisafidy rehefa aveo dia i Davida ilay lehilahy kely, ilay zandry olona indrindra, ilay fara safidy, iny no nofidian'Andriamanitra satria iny no nanana ilay toe-po izay nitakian'Andriamanitra. Ary tsy diso mihitsy Andriamanitra satria rehefa tonga teo amin'ny fitondrana tokoa Davida dia tena mpanjaka tsy nisy tahaka azy na ny teo alohany na ny taorianany. Dia izany ravina no ampianarina antsika amin'ity anio ity, maiza misafidy, aza variana amin'ny endrika ivelany. Foziny tenin'Andriamanitra hoe fitaka ny atsara tarehy, zava-poana ny atsaram-bika, fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah no hoderaina. Raha tonga dia ilay zavatra ara-nofo be fotsiny ny mahatonga anao hisafidy dia tena miteny aminao fa ho diso safidy mandrakariva ianao. Ho diso safidy mandrakariva ianao. Ohatra izany izao hoe hisafidy vady dia tonga dia izy manam-bola, manan-karena, tsara tarehy, tsara bika sy ny ohatran'izany. Zany ny zavatra tonga dia mahamaika anao. Ary zany matetika no mamaritra ny tanora rehefa hifidy vady izy. 70% kritera tonga dia any amin'ilay bika sy tarehy daholo. Dia tena tsy mety ry havana. Tena tsy mety satria nahoana hoy Andriamanitra hoe aza mijery izany. Ny toe-pon'ilay olona mihitsy aloha jerevana. Manahoana ny toe-pony? Sao dia olona rancunier, olona be lolo-po, olona be fialonana, olona be fankahalana, olona tsy azo atoro, mihavonavona, masika tsy azo atao na inona. Sao dia olona ohatran'izany ty olona nioetretina hoe tsara tarehy. Fa fitaka ny atsara tarehy. Ary io atsara tarehy io zavatra akosoka fotsiny io. Amin'izao fotoan'izao efa misy ny make-up. Miova mihitsy ny vehivavy. Tamin'ny andron'ny Ntaolo mbola tsy nisy ny make-up dia izay no nahatonga ny Ntaolo iteny manao hoe ny tarehy ratsy ny tsy azo ovana. Fa amin'izao androntsika izao efa azo ovana tompoko ny tarehy ratsy. Ary adiny iray fotsiny dia mampiova ny tarehy ratsy. Fa ny toetra ry havana, ny toetra ny tena sarotra ny manova azy. Amataonataonany mihitsy ary mbola asan'Andriamanitra koa ny manova ny toetran'ny olona. Tena sahirana anao manova ny toetran'ny olona zany. Ka izay no mahatonga an'Andriamanitra teny manao hoe ny fo
le any anaty mihitsy le fond fa tsy forme no tokony imasona rehefa isafidy. Toy izany hoe ahoana ary zany nahaizako misafidy an'izany. Ny antsika manko efa zatra le selfie, le zavatra hitany maso aty amin'ny Facebook sy ny ohatran'izany, iny ny tonga dia mahamaika dia efa ohatrany hoe tsara tarety, zavatra sehoseho an'eo. Le fond, le any anaty mihitsy, ahoana nahitanao an'izany? Ianao tsy inona tsy Andriamanitra. Toy izao fotsiny valiny miaraha amin'Andriamanitra zany rehefa misafidy, satria Andriamanitra no mahita ny anatiny fo, fa aza tonga dia mahatoky tena amin'ilay zavatra izay jerevan'ny masonao fotsiny. Fa miaraha amin'Andriamanitra raha tsy te ho diso safidy ianao, manontania mihitsy an'Andriamanitra hoe tompo, raha izaha maha-olombelona sy ny filana maha-olombelona fotsiny tonga dia mety ho any amin'ity ny safidiko no mirona. Fa zao, aiza ny safidinao, aiza ny sitraponao, eto any amin'ilay tena misy ny tena izy le toe-po tena takianao, aza tonga dia mahatoky ny fomba fijerinao mihitsy, na mahatoky ny endrika ivelany, fa aleo foana mandinika tsara dia mijery le toe-pon'ilay olona. Fa raha ohatra ka olona tsy tian'Andriamanitra akory no olona ho alainao vady dia tena miteny aminao fa hitondra azo fijaliana fotsiny amin'io ianao, ary tsy ahita fiadanana mihitsy ianao. Fa ny tare io rehefa manambady ny olona heritaona io dia mety hivadika eo rera, mivadika eo, na le olona tonga dia lasa mivadika mihitsy efa aloha tsy hiteny zavatra be dia be eto, dia isy olona vexé amin'ilay zavatra izay ho resahako eto, fa mivadika io tare io, raha izany ny tonga dia ho jerevanao. Fa aleo tena mijery le any anaty mihitsy, le toe-panahan'ilay olona mihitsy ary zany ny tian'Andriamanitra ho ampianarina antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia izao koa ry havana, aza variana amin'ny endrika ivelany, fa mamitaka izao tontolo izao, mamitaka ny zavatra izay miseho eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary zany mihitsy ny fahotana. Ohatrany hoe zavatra tsara nisy tomany ianao, hitarihany ianao, mahafinaritra aty aminay, mirevy, misotrosotro, mirahira, manao an'izao sy ohatran'izao. Rehefa mandeha nefa ianao rehefa avy eo ho lany amin'io ny volanao, ho simba amin'io ny fahasalamanao, ho potika amin'io ny tokantranonao, tsy hanjary amin'io ny asanao, pitehan'io ny vatanao, ho andevozon'io ny fanahanao. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mamitaka an'izao tontolo izao. Ary zany nahatonga ny hoe mamitaka mihitsy izy izao tontolo izao, ny mamy dia mangidy izay tena sotsy ao. Ohatrany hoe zavatra tsara izy rehefa jerevanao ety ivelany ny zavatra misy, fa rehefa tena manantona ianao hay zava-dozany ao anatiny ao. Ary zany no mahatonga antsika mila mitandrina tsara rehefa misafidy, miaraha amin'Andriamanitra, mangatato tsaina amin'Andriamanitra, jerevo tsara ny any anatiny. Fa rehefa verinao any amin'ny any amin'ny fond, dia aty amin'ny forme ianao vao miratrape, tena miteny aminao fa ho diso fanantenana ianao rehefa avy eo. Aleo aza rehefa nahita tamin'ny voalohany dia ohatrany hoe ohatrany tsy dia mety amiko ity, fa rehefa nanantona ianao dia nandray nijery tsara, hita hoe ay tena misy arena be ato anatiny ato, zay ny tena tsara. Toy izay hoe tena mety ity, tena tsara ity, voajerevako dia tonga dia ao mihitsy. Kanefa vao rehefa nanantona ianao hafa mihitsy le toetra sy toe-po, dia eo amin'izay ianao vao diso fanantenana. Dia aleo ihany mijery le anatin'ny fo, toy izay mijery ilay endrika ivelany. Ary zay mahatonga ana amin'ny temana hoe aza variana amin'ny endrika ivelany. Ny tompo ny hitarika antsika mba hananantsika fahendrena, dia ndaontsika hianatra hisafidy tahaka an'Andriamanitra, ka tsy hijery ny ety ivelany izay mandalo miovaova azo amboamboarina kosoka ihany, fa tena hijery le any anaty, le toe-pon'ilay olona mihitsy rehefa misafidy. Dia ny any anaty mihitsy nijerevana amin'ny zavatra rehetra, na fianarana io, na asa io, na inona na inona, aza tonga dia le endrika ivelany, aza tonga dia le aranofo, zay nidika ny endrika ivelany, aza tonga dia le aranofo be fotsiny hoe aty be volo ty fianarana ity, ity moatran'izao lasa malaza be ohatra. Tsy izany, fa tena hoe le any anaty mihitsy, hoe ity zavatra ity raha ity nataoko dia ity nafahako, tena manome voninahitra an'Andriamanitra, na hoe ity tena ohatran'izao, na ity ohatran'izao. Dia le any anaty mihitsy nijerevana, dia miaraha amin'Andriamanitra, fa tsy vitanao no misafidy amin'izao, satria Andriamanitra ny mahalala ny fo sy ny vo, ary mahalala ny tena any anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia raha izay no miseho dia tsy ho diso safidy mihitsy ianao, satria Andriamanitra ny miaraka misafidy aminao. Ho an'Andriamanitra ry irany ny voninahitra. Amen.